Tsy marisika amin'ny fanaovana ny lisam-pifidianana ny mponina any Nosbe. Tompahefana amin'ny fanolorana izay olona tendreny amin'ny alalan'ny fifidianana nefa ny vahoaka, izay no voalaza ao amin'ny lalam-panorenana 5. Mifampiankina ary tsy afaka misaraka ny mahazo sy ny mahadidy ny fisoratana anarana ao anaty lisam-pifidianana sy ny fanaovana safidy amin'ny androm-pifidianana. Kasika iny zany mbola ezaka bebe kokoa zay amin'ny resaka fanavozana ty lisam-pifidianana ty. Misy olo aza rehefa tonga any amin'ny quartier na amin'ny tokantrano zay fa tsy nahavita hifidy, fa ny anjaranay ataka hoe chef fokontany zay solo-tena-panjakana hoe mandresy lahatra ny vahoaka hoe mba hidrika ao anatiny lisam-pifidianana. Vahaola hitanay dia hitety trano zay anao recensement, andefa olo tondra le cahier aloha no alefa, après amizay mienregistre izy ao anatiny le tena boky lisam-pifidianana. Dia ireo olo zany no alefanay any amin'ny tokantrano tsirairay satria zay ny vahaolana hitanay zay mba hahatonga le olo risque bebe kokoa amin'ny fanoratana anarana amin'ny lista fifidianana. Ankoatra izay, maniry ihany koa ireo chef fokontany sy ny mponina any Nosbe mba ho atao amin'ny alalan'ny fifidianana ny fametrahana azy ireo amin'ny toerany. Tsy ho tendrena intsony mba hialana amin'ny tsindry sy baiko. Ny vahoaka ho izy ireo no aoka hisafidy izay tiany hitondra ny fokontany misy azy. Mitindregny aloha hitako karaha tsy dia ao loatra, fa aleo ny fifidianana no ametrahana le olo io fa tsy resaka fanindriana zegny. Satria raha olo hifidigny izy hipetraka eo, mety ho sarosatro ny fagnalana izy. Raha ohatra ka tena tsy misy zavatra efa hita fa goavagna be. Fa raha olo mboatendry, mety moramora zegny mitindregny zegny adoso amin'ilay toerana. Fifidianana ny atao fa tsy hoe fanindriana. Mangataka amin'ireo tompon'andraikitra ihany koa ireo chef fokontany any Nosbe fa efa hoenim-bolana no tsy nandray tampi-karama. Maheno anefa izy ireo fa efa nahazo ny anjarany avokoa ny fokontany amin'ny faritra sy distrika ary kaominina hafa.